ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba-tsika riavako malala tratra ity talata 5 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny Efesianina 2 Efesianina 2 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy ny fonombola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny tany nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny halehiben'ny fitiavany, izay nitiavany antsika dia fonombola maty na dia fonombola matin'ny fahadisoana azy sika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo, ary niara natsangana sika ka niara napetrana eny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity taratasy ho an'ny Efesiana ity dia taratasy izay nosoratan'i Paoly, izy mbola tany ampatorana, mbola tany amin'ny tany ampigadrany Paoly zany io no nanoratra ny taratasy ho an'ny Efesiana sy ny Filipiana. Ary ity eto am-piaratanantsika ity ny 2 dia miresaka ny momba ny atao hoe fahasoavana. Veriberina amin'ity 2 ity ny teny hoe fahasoavana. Indroa mihitsy no miverina amin'ny ity 2 ity ny teny hoe fahasoavana no namonjena anareo, andin'ny 5, andin'ny 9, fa fahasoavana no namonjena anareo. Miresaka momba ny fahasoavana zany ny apôstôly Paoly, ary azo lazaina ho apôstôly fahasoavana mihitsy izy noho ny toe-javatra maro samihafa. Ny nintsoin'Andriamanitra azy ho apôstôly dia tena nahatsapany Paoly mihitsy ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary dia mazava fa mazava tsara amin'ny Paoly mihitsy, ary tiany ampitainy amin'ny fiangonana tany Efesosy, ary tiany ampitainy amintsika mbola mamaky ny epistiliny ankehitriny ny mahazava-dehibe ny atao hoe fahasoavana. Raha ohatra ka jerena teo amin'ny tantaran'ny fotom-pinoana na teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia betsaka ireo mpampianatra, ray aman-dren'ny fiangonana, rain'ny fiangonana, nanazava lavitra, nanazava lava, nanoratra boky sy soratra maro ary toriteny anarivony mikasika ny atao hoe fahasoavana. Tsy hoe Paoly ihany io, fa taty amin'ny Saint Augustin, namakivaky aty aorinany azy Saint Thomas d'Aquin, namakivaky taty aorina ry Martin Luther sy Karl Barth, namakivaky Jean Calvin sy ny hafa rehetra dia niresaka ity fahasoavana ity. Fa andehavako malala amitina toe-javatra roa na telo isika mikasika ny atao hoe fahasoavana. Raha jerena amin'ny fampianaran'i Paoly, ary raha tarafina koa amin'ity epistily zay eto am-piaratanantsika ity ny epistily Efesiana 2 dia ny voalohany ka hatramin'ny 7 tsy voalahatra ho mofinaina ho antsika. Voalohany ny atao hoe fahasoavana dia lay fahafahantsika manatona an'Andriamanitra maimaipoana. Lay fahafahan'ny olona manatona an'Andriamanitra maimaipoana. Raha ohatra ka voataiza tsara amin'ny testamenta taloha tsika rehefa koa malala dia mahafantatra fa tsy tsotra akory ny fomba fanatonana an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Tsy tsotra akory ny fomba fanatonana an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Raha teo amin'ny tantaran'ny fivavahana teto ambonin'ny tany dia ny fivavahana jiosy sy ny fivavahana kristianina no voalohany nivavaka tamin'Andriamanitra tokana. Ny Andriamanitra ny fivavahana rehetra talohan'ny fivavahana jiosy, talohan'ny judaisma zany
sy ny kristianisma dia nivavaka tamin'andriamanitra maro. Ny fivavahana slamo mbola tatioriana ela mbola zandriny ny fivavahana jiosy 2000 taona mahery 10 sy 2000 taona mahery, mbola zandriny fivavahana kristianina 900 taona teoriana ny fivavahana kristianina ny fivavahana slamo. Zay isan'ny fivavahana monoteista na fivavahana nivavaka tamin'andriamanitra tokana. Fa ny fivavahana jiosy ny fivavahana kristianina no voalohany nitory ny mahatokana an'andriamanitra. Tamin'ny ireo fivavahana tamin'ireo fivavahan-dehibe maro na ny fivavahan'ny Egyptianina io, na ny fivavahan'ny Assirianina io, na ny fivavahan'ny Babilonianina io, na ny fivavahan'ny Romanina io, na nen'ny Grika io, dia samy mivavaka tamin'ny andriamanitra maro. Misy ny andriamanitry ny orana, andriamanitry divay, andriamanitry ny tafika, andriamanitry ny isa-tanàna sy ny sisa rehetra. Dia betsaka ny andriamanitra. Hoy olona manao hoe naneso ny kristianina tamin'izany fotoana zany sy naneso ny jiosy manao hoe andriamanitra be dia be aza tsy ampy amin'ny fiainana komaika fa andriamanitra anankiray taky ny andriamanitra reo, ny be dia be aza ila tsy hahavita ny fiainana komaika fa andriamanitra tokana ihany. Tsy nanozogozona mihitsy ny fampianarana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao anefa ireny eso teny zay mety ho hita teny anivon'ny fiarahamonina ireny. Ivogenantsika natao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana hotsika teo dia ilay fahafahana manatona lay andriamanitra tokana, fahafahana manatona lay andriamanitra maimaimpona. Teo amin'ny testamenta taloha dia mandrakariva misy mpanelanelana vao afaka manatona lay andriamanitra ny olona. Lay andriamanitra dia masina. Ny andriamanitra nampianaran'ny testamenta taloha zay tsy diso fa nitaizantsika ho amin'ny fahamasinana. Dia andriamanitra tsy ny olona rehetra no afaka manatona azy, fa misy mpanelanelana, reo no atao hoe mpisorona. Ary ny mpisorona no manelanelana ny olona amin'andriamanitra. Zany hoe ny mpisorona no alalan'ny olona amin'andriamanitra. Afaka manatona n'andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny mpisorona. Andriamanitra kosa afaka manatona ny olona amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpisorona ihany koa. Matetika moa ny mpaminany no mpitondra ny afatra andriamanitra. Ny mpisorona dia mpitondra ny famelan-keloka, mpitondra ny famitranam-pihavanana. Fa nahoana dia nila ireo ministera roa ireo foana ny mpino tamin'ny testamenta taloha dia ny mpaminany sy ny mpisorona zay mitondra azy eo amin'andriamanitra na mitondra an'andriamanitra ho eo amin'ny olona. Hotsika manao hoe aty amin'ny testamenta vaovao dia tsy zay intsony. Afaka manatona ny olona, afaka manatona an'andriamanitra maimaimpona ny olona. Tsy misy fepetra. Nahoana hoe maimaimpona? Tamin'ny testamenta taloha dia mila mitondra sorona ny olona, mila mitondra fanatitra ny olona, zay vao afaka manatona an'andriamanitra. Satria mahatsiaro ota, mahatsiaro tsy tanteraka. Ary dia ny testamenta vaovao dia asehon'ny Paoly eto fa Jesosy no fahatanterahany sorona rehetra. Jesosy no ilay mpisorona be. Jesosy no ilay mpaminany. Noentin'i Jesosy teo amin'ny olona Andriamanitra ary noentin'i Jesosy teo amin'Andriamanitra ny olona. Noho izany dia malalaka ny olona afaka manatona an'Andriamanitra. Jesosy nandrava ny hevitry ny fisarahana, tsy teo amin'ny olona samy olona ihany, fa indrindra teo amin'ny olona sy Andriamanitra. Tsy hoe tonga marina ny olona ka afaka nanatona an'Andriamanitra. Tsy zay loatra. Fa norakofan' Jesosy ny rany sy ny famelan-keloka maimaimpona ny olona ka dia afaka tonga manatona an'Andriamanitra. Efako ny fahasoavana izay torian'i Paoly dia fahasoavana izay mahatonga antsika afaka manatona an'Andriamanitra. Ny olona lehibe rehefa koa malala dia ny hoe tao amin'ny testamenta taloha dia ilay sorona no toy ny manadio ny olona ka afaka manatona an'Andriamanitra izy. Zany hoe rehefa manao sorona ny olona ary rehefa misy mpanelanelana ny olona dia afaka manatona an'Andriamanitra izy. Fa ny testamenta vaovao no nametra-panontaniana manao hoe tena afaka ilay sorona tokoa ve ary ny fahotan'ny olona? Ary tena tonga ny mpisorona eo amin'ny olona tokoa ve? Tonga ny mpisorona eo amin'Andriamanitra tokoa ve ny olona? Ary tonga ny mpaminany tokoa eo amin'Andriamanitra ve ny olona? Dia ny valiny tsia. Raha ohatra ka tonga ny mpisorona teo amin'ny olombelona Andriamanitra, na tonga ny mpaminany teo amin'ny olombelona Andriamanitra,
na tonga ny mpisorona teo amin'andriamanitra ny olona de tsy nylain' Jesosy fa satria tsy nanafaka mihitsy ny antsana, tsy nanototra mihitsy, tsy nandrava mihitsy ny antsana nampisaraka ny olombelona sy Andriamanitra na ny sorona na zay mety ho afana nentin'ny mpaminany de zao nilain' Jesosy. Fa kay ireo mpaminany sy mpisorona rehetra ireo dia fitaovana nampahafantatra ny olona ny tenany ihany. Zany hoe io le ambara amin'ny Paoly hoe ny lalàna. Pedagogy ihany izy ireo, nampahafantatra ny olona ny mahazava-dehibe ny fahamasinan'Andriamanitra. Nampahafantatra ny olona ny mahampanota ny olona, fa tsy afaka namonjy ny olona tanteraka tamin'ny fahotana izy. Ary ny fahatsapan'ny olona ho mpanota de tsy ampy. Ny fahatsapan'ny olona fa mpanota, ny fahatsapan'ny olona fa ratsy eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy ampy. Nampahafantatra ny olona ho mpanota ny mpaminany. Impiry moa Jeremia tsy ny teny, impiry Ezekela tsy nampahafantatra, impiry Isaia tsy nanao antsoava, impiry Againy tsy nanentana, fa mpanota ny olona ka mila mibebaka. Fa izao ny valiny tsy mbola tonga teo amin'Andriamanitra ihany ny olona, ary tsy mbola tonga teo amin'Andriamanitra ny olona. Ny laina ihany ireny mpaminany ireny, mazava ho azy, matoa ny rahan'Andriamanitra ny mpaminany sy misorona de ny laina izy. Tsy hitsika piny mihitsy ny laza fa tsy ilaina bokin'ny testamenta taloha. Nisy mpampianatra teolojia diso anankiray antsony hoe Marcion tany amin'ny taonjato voalohandohany tamin'ny fiangonana de nilaza fa samy hafa ny Andriamanitra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny Andriamanitra ny testamenta taloha i Marcion zay natoka ny teny hoe marcionisme de milaza fa marcionisme de milaza fa ny Andriamanitra ny testamenta taloha de Andriamanitra masika, le Andriamanitra mpanasazy, le Andriamanitra tsy mamindra fo. Fa hafa misy ny Andriamanitra ny testamenta vaovao lay Andriamanitra fitiavana. Tsia, Andriamanitra ray ihany Andriamanitra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa any amin'ny testamenta taloha izy nampianatra antsika ny mahampanota antsika. Ataontsika ahoana no ahafantatra ny antsoina hoe fahasoavana raha tsy takatsika tsara ny mahampanota antsika. Tsy takatritsika mihitsy ny lanja ny fahasoavana raha tsy takatritsika tsara fa mila famonjena itsika. Tsy takatritsika tsara mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy takatritsika tsara ny hevitry ny didy folo sy ny hevitry ny lalàn'Andriamanitra. Noho zany de ninin'Andriamanitra navelona andalitra eto amin'izao tontolo zao aloha ny rahin'Andriamanitra mihitsy ireny mpaminany sy mpisorona isan-karazany ireny mba hanomanana antsika ny fiavian'i Jesosy. Sekoly ny taizantsika ny testamenta taloha, sekoly ny taizantsika nahatonga antsika ahafantatra fa mpanota isika. Azy hoe mahasambatra itsika amin'izao andro ankehitriny zao satria mivelatra hoe masotsika na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao miafina amin'ny testamenta taloha nga Oscar Kuhlman, ny testamenta taloha de miafina amin'ny testamenta vaovao ary ny testamenta vaovao de mivelatra ao amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra ray ihany reo. Inona ny mampifandray ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao? Ny fahasoavana. Tsy mazava aminao ny testamenta taloha raha tsy vakinao amin'ny fahasoavana. Ary tsy mazava aminao ny testamenta vaovao raha tsy vakinao amin'ny fahasoavana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Revako malala, hotsika manao hoe mazava ny tenin'ny Paoly eto. Afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra isika. Tamin'ny testamenta taloha mila tempoly, mila toerana mandeha lavitra, mila mpanelanelana, mila sorona, rendretreny de sekoly na ny manana atsika. Fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Jesosy Paoly, noho ny amin'ny fahasoavana dia afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, ary na teo amin'ny efitrano mangingina aza ho Jesosy. Fa ny faharoa levako malala, lay fahasoavana de zao koa, lay fanamarinana mahamaim-poana. Tsy hoe afaka manatona an'Andriamanitra mahamaim-poana ihany isika, afaka manatona an'Andriamanitra malalaka isika. Fa inona no lazain'Andriamanitra amintsika? Raha manatona an'Andriamanitra hankalalana isika ny fitiavany, ny fahatsarany. Noho zany de ny fanamarinana atsika koa de mahamaim-poana. Tsy vidiana, tsy misy fiezahana. Tao amin'ny testamenta taloha zay namolavolana ny Jiosy rehefa koa malala dia amin'ny alalan'ny ezaka no hanamarinana. Ina hoe ezaka ny lalàna zany, ny fitsipika zany. Tsy ilaina akory izy ireny. Io de manazava matetika andresantsika teto ny toritenin'ny Sigvalda, ny boky soratan'ny Sigvalda momba ny lalàna sy ny filazantsara na ny lalàna sy ny fahasoavana.
fa tsy hoe akory ny mpino mino ny fahasoavana de manamaivana ny lalàna na tsy mirarany lalàna. Ny lalàna na ny didy folo de lalàna morala, zavatra morala, fitondrantena mahamendrika ny kristianina fa tsy fitondrantena mahavovonjy ny kristianina akory. Tsia raha ohatra ka tsy hoe manantanteraka ny lalàna isika mba ho voavonjy, fa manantanteraka ny lalàna tsika satria voavonjy. Zany hoe lay lalàna ry avako malala de lalàna dia ny etika kristianina ny didy folon'Andriamanitra. Fa melony ahatakarantsika ny didy folo de tokony fantatritsika fa tsy ny didy folo akory ny mahavovonjy ny olona. Raha voavonjy ny didy folo ny olona de tsy nilaina teo amin'ny hazo fijaliana ny fahafatezan'i Jesosy. Fa satria tsy voavonjy ny didy folo ny olona, nahoana ny tsy voavonjy ny didy folo ny olona? Satria tsy tanteraky ny olona mihitsy ny didy folo. Tsy misy olona na iray aza na hatanteraka ny didin'Andriamanitra. Marina ny tenin'ny apôstôly Romanina 7 samy nany avokoa izy rehetra. De hoy Jaona manao hoe rehefa nandika anankiray amin'ny didy ianao de miloka amin'izy rehetra. Na zany aotra amin'ny folo na folo amin'ny folo. Tsy misy zany hoe 5 amin'ny folo de tafiditra ao an-danitra. Raha ohatra ka 7 amin'ny folo de eo am-baravarana. Raha ohatra ka 10 amin'ny folo de any amin'ny paradisa. Fa na aotra na 10 amin'ny folo. Mety misy nahatanteraka ny 5 fa tsy nahatanteraka ny 5 hafa. Mety misy olona nanaja ny andro sabata fa izao tsy nanaja ray aman-dreny. Mety nisy nanaja ray aman-dreny, nanaja ny sabata, tsy nijangajanga, tsy nangalatra fa nitsiriritra ny namany. Mety misy tsy nitsiriritra ny namany fa izao nanao volombelom-balona mandainga. Tany naty Facebook na tamin'ny toerana maro samihafa. Ny dikan'izany de samy nany avokoa ny olona rehetra. Noho zany ny didy folo dia tsy nataon'Andriamanitra mihitsy hamonjena ny olona, fa nataon'Andriamanitra hampahafantatra ny olona fa hampanota izy. Nataon'Andriamanitra hampahafantatra ny olona fa ratsy izy ka mila famonjena avy amin'Andriamanitra. Noho zany de izao tsy ny didy folo zany no fitaovana mahatonga antsika voavonjy, averimbery miporatra any amin'ny Galatianina io, fa ny didy folo de fitaovana mampahafantatra antsika fa hampanota isika ary mahatonga antsika mangetaeta fanadiovana sy famonjena ao amin'Andriamanitra. Noho zany de ny didy folo de fefy ihany. Fefy afantarantsika hoe mitoetra sa tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra isika. Fa tsy mitondra antsika mihitsy ho amin'ny mahavoavonjy antsika satria fiezahan'olombelona. Fa inona ny mahavoavonjy antsika? Ny fahasoavana. Ary io tenen'ny Paoly, miverenana mandrakariva, fahasoavana namonjena anareo. Maimaim-poana zany. Maimaim-poana izany. Hotsika manao hoe ny fahasoavana de izao ny fanamarinana antsika koa. Maimaim-poana. No hamarinina maimaim-poana tamin'ny alalan'ny Kristy isika. No hamarinina maimaim-poana tamin'ny alalan'ny rano Kristy isika. Satria ny lalàna tsy mahavonjy. Fa ny fahasoavana no mahavonjy. Ravako malala, rehefa no hamarinan'Andriamanitra ary sika. Ny dikany hoe no hamarinana de izao ny mitsinjery Andriamanitra. Raha mijery antsika izy zany de tsy itsika mpanota, tsy itsika manino hitany fa Jesosy eo amintsika. Izay natao batisa ho an'i Kristy io Paoly de mitafy an'i Kristy. Tsy kisendrasendra ny voambolana teknika ampiasain'ny Paoly manao hoe hitafio Kristy. Satria izay mitafy an'i Kristy de Kristy eo aminy. Ary de hoentin'Andriamanitra eo amintsika ny fahamasinany. Ary hoentin'Andriamanitra, hoentin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra isika handray ny fahamasinany. No hamarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zany sika. Fa ny fahatelo de izao, ny fahasoavana koa ry avako malala, tsy hoe afaka manatona n'Andriamanitra maimboana ihany isika. Fa ny faharoa lehibe koa de ny hoe no hamasin'Andriamanitra, no hamarin'Andriamanitra isika. Fa ny fahasoavana fa ny hevitry ny fahasoavana fahatelo ry avako malala de izao mpiara-miasa amin'Andriamanitra koa isika. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Ny antony ny antson'Andriamanitra sika, na namarinan'Andriamanitra tsika de izao ho ampiasain'Andriamanitra isika. Miara-monina amintsika Andriamanitra no ny herin'ny fahasoavany. Manaiky onona ao anatin'ity fon'ity olona mpanota Andriamanitra. Manaiky hipetraka ao anatin'ity tranon'ity olona mpanota Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ho Jesosy. Noho zany de izao manaiky ho mpiara-miasa amintsika Andriamanitra noho ny fahasoavany.
ahoana moa nahatokan'andriamanitra anaikara iasa amin'ny paoly ny teny manao hoe raha misy mpanota de zany lohany nefa nofidin'ny tompo izy ka natao no mpiara-masa aminy tsy kisendrasendra kory ny tenin'ny paoly amin'ny Korintianina voalohany 1:10 manao hoe fa ny fahasoavan'andriamanitra ny mahatoy zao ary ny fahasoavan'andriamanitra miara-miasa tamiko. Zany hoe ny fahafahatsika mbola miara-miasa amin'andriamanitra de tsy noho ny fahatsaratsika, tsy noho ny fahiratan-tsaintsika, tsy noho ny zavatra maro samihafa eo amin'ny maha olombelona atsika, satria ny maha olombelona atsika de simba ny fahotana avokoa. Aza mieritreritra fa namaran-tsaina tahaka ninona azy isika, aza mieritreritra fa nasalama tahaka ninona azy isika, aza mieritreritra fa navorosaina tahaka ninona azy isika, de tsy nandaira ny fahotana. Tsia, ny fahotana de nanimba manontolo ny sain'ny olona, ny fanahin'ny olona, ny vatan'ny olona. Ary io ny mamarina ny toroteny Calvin manao hoe ny fahotana de nanimba ny maha olona manontolo ary nanimba ny olona rehetra. Ny olona tsirairay sy ny olona manontolo ary ny olona rehetra dia simba ny fahotana avokoa. Noho zany raha ohatra ny olona ka afa miara-miasa amin'Andriamanitra, na neken'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy, na koa afaka manolo tena ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, de noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra ry havako de izao mahatonga atsika nanaiky hiara-miasa amin'Andriamanitra, na ny natokan'Andriamanitra anaiky koa hiara-miasa amintsika. Otsika manao hoe reo telo reo ny vetesy sy ny Paoly amin'ny ity Romanina ity Efesianina 2:2 ity betsaka ny endrika iseho ny fahasoavana anjatony. Fa ijanona mitetaka zaso an'ny Efesianina ty isika de ny hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga anao afaka manakaiky an'Andriamanitra, ka mahatonga an'ilay hira malaza ny katolika manao hoe ianareo zay lavitra taloha de efa akaiky ny Kristy zao. Rehefa koa malala isika zany afaka manatona an'Andriamanitra, Andriamanitra afaka nanatona atsika noho ny fahasoavana. Fa ny faharoa de zao rehefa nanatona atsika Andriamanitra de zao no amarininy isika, no amarininy isika. Ary ny fahatelo de zao rehefa no amarininy isika de manaiky ampiasa atsika izy, manaiky ho tanan'Andriamanitra, manaiky ho tongotr'Andriamanitra, manaiky ho vavan'Andriamanitra, alaivo saretsaina ny risika raisin'Andriamanitra, ny risika raisin'Andriamanitra ho isika olombelona mpanota no ataon'Andriamanitra vavany. Andriamanitra rehefa miteny tsy misy vavangeza-be eo amin'ny olanitra eo, fa ny vavan'ny olona no ampiasain'Andriamanitra. De alaivo saretsaina ny risika raisin'Andriamanitra mampiteny anao, alaivo saretsaina ny risika raisin'Andriamanitra ny tananao no manjary tanan'Andriamanitra. Andriamanitra raha manao zavatra eto amin'izao tontolo zao, manangana zavatra, manangana fiangonana, manorina sekoly, mitsabony marary, mba nomeny sahirana, miantrany ireo ho manana olana, de ny tanany mpino no ampiasainy, ny tanany mpino no ampiasainy ho lasa tanan'Andriamanitra. Alaivo saretsaina ny risika raisin'Andriamanitra amin'ny hoe ny tongotry ny mpino manjary tongotr'Andriamanitra. Andriamanitra mitoro filazany tsara tonga manerana n'izao tontolo zao, fa ny tongotrizany no ampiasain'Andriamanitra, ny tongotritsika no ampiasain'Andriamanitra. Ary eo mahatonga ny Paoly nahatakatra tsara ary nanazava tamitsika fa isika ny tempolin'Andriamanitra, satria isika ny tenan'Andriamanitra, isika ny tenan'ny Kristy, dia miteny amin'ny alalantsika Andriamanitra, miasa amin'ny alalantsika Andriamanitra, velona amin'ny alalantsika ny fiangonan'Andriamanitra. Risik'Andriamanitra ange zany. Fa nahoana n'Andriamanitra no afaka nandray an'izay risika izay nazo ilazana azy amin'ny olombelona, satria ao amintsika Jesosy ary fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary zay no hitandrema mpino ravako malala, zay no hitandrema mpino satria masina loatra Andriamanitra, be fitiavan'Andriamanitra, ary dia nandray zany ataontsika hoe risika ve nandray zany fanafiniavana izany hiasa ao amintsika. De vitantsika ve ny hoe misy zavatra asain'Andriamanitra tenenitsika nefa tsy tenenitsika, misy zavatra asain'Andriamanitra omentsika ny hafa nefa tsy mentsika fa tazonitsika, misy zavatra ve misy toerana ve asain'Andriamanitra andehanantsika nefa tsy andehanantsika.
de zay ry avako malala no nitranga teo am'ireo fahadisoana isan-karazany tao amin'ny fiangonana betsaka ny olona no fodian'andriamanitra no amasin'andriamanitra no amarin'andriamanitra fa mandrakariva tsy mety ho tanan'andriamanitra tsy mety ho vavan'andriamanitra tsy mety ho tongotr'andriamanitra tsy mety hiasa ho an'andriamanitra sofa-pamindra fo andriamanitra araka io teneniny apôstôly paoly io manao hoe hitatsika andriamanitra manan-karena amin'ny famindram-po no nalehiben'ny fitiavany ka de tsy manaisotra ny fahasoavany atao amintsika izy amarantsika ravako malala raha ohatra ka izay ara nytoetra ilay fahasoavana ambaram-poly amin'ny Efesianina ity mijanony eto Efesianina tsika fa afaka mandeha mianatra ho amin'ny fahasoavana any amin'ny Korintiana any amin'ny Galatiana afadray ny endrika isehon'ny fahasoavana any amin'ireo epistily ireo fa amin'ity epistily ity de reo telo ireo no nitsoahantsika any amin'ny Korintiana ny Paoly de manazava ny lava momba ny fahasoavana toko 12 toko 13 fa raha mpiaritsika ary avako malala reo endrika telo isehon'ny fahasoavana ireo amin'ty eto ampiaratanantsika ity no hoe afaka manatona an'Andriamanitra nge isika afaka matsiaro fanamarinan'Andriamanitra matsiaro mpiara-miasa amin'Andriamanitra atsika de inona ny tokony ho valitentsika ry avako malala rehefa nanaiky Andriamanitra nanatona atsika rehefa nanaiky Andriamanitra ka namela ny fahadisoantsika maimaipaola ka manatona manamarina atsika ary nanaiky Andriamanitra hiantso atsika ho mpanompona de inona ny valiteny ry avako malala ny voalohany de ny finoana hoy ny filazan'ny andin'ny fahavalo fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany ry avako malala ny valiteny andrasan'Andriamanitra amintsika zany manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra de ny finoana marina loatra fa asan'ny fanamasina atao anatintsika ny finoana fa izao fanapahan-kevitra avy amintsika koa ny finoana marina loatra fa ny fanamasina atao anatintsika de mampino atsika fa nahoana fanapahan-kevitra koa ny finoana tsy kisendrasendry Jesosy raha nametra-panontaniana ary io mamarina nytoriteny lay mpampianatra teolojia anankiray antsoina hoe Daniel Marguera mpampianatra teolojia anankiray tany Lausanne tamin'ny fotoanandro mbola any izy nanohatra boky anankiray le Dieu des premiers chrétiens de ao anatin'io boky nosoratan'io de nanazava izy manao hoe raha ny tena marina ozy ny fijeriko azy de melony asan'ny fanamasina de ny fanapahan-kevitry ny olombelona ino aloha ny voalohany tsy hoe maivana ny asan'ny fanamasina ozy fa zava-dehibe ny fanapahan-kevitry ny olona ino ny fanapahan-kevitry ny olona ino de izao ateraky ny fahatsapany ny fahasoavan'Andriamanitra marina loatra araka ny teniny fa mifamatotra ny finoana sy ny asan'ny fanamasina fa na inona de izao tena misy fanapahan-kevitra mihitsy no mino raha tsy fanapahan-kevitry ny mpino raha tsy fanapahan-kevitra manokana ny finoana hoy izy de izao tsy ho azo tsaraina amin'ny finoana ny olona satria ny tsaranantsika amin'ny andro farany de hoe mino sa tsy mino ny asa ateraky ny finoana be dehibe am'izay ny moralina resantsika teo ny fanajana ny didifolo ny fitiavanamana fitiavan-tanindrazana fitiavana fianakaviany fanajana ny ain'olombelona sy ny sisa rehetra zany de tokony moralina ateraky ny finoana avokoa satria ny finoana de manjary etika azatonono zany rehefa malala fa ny etika tsy tonga ho azy akory fa ny finoana no miteraka ny etika ny finoana no mibaiko ny fitondrantenan'ny olona satria mino an'Andriamanitra velona ianao mino an'Andriamanitra mpamela heloka ianao de tokony ho mpamela heloka mino an'Andriamanitra miasa ianao de oloany asa ny finoanao no manjary fitondrantena fa matotra ireo arak'izay inonao ny fitondrantenanao mazava io hatria mamarina ny teny de teolojianina protestanta ty manao hoe zava-dehibe ary ny finoana ry avako malala inona no andrasan'Andriamanitra aminao ny finoana tsy kisendrasendry de soa ohatra ka isaky ny manao fahagagana de miteny hoe mino ve ianao tena mino ve ianao no zany ry avako malala zava-dehibe ara ny andrasan'Andriamanitra aminao manapa-hevitra ny fahasoavana ny men'Andriamanitra mamaipoana tsy niankina tamintsika zany mahafahasoavana ny fahasoavana tsy zavatra azo no ny asa tsy mérite teo nareo miteny frantsay tsy zavatra azo tamin'ny fiezahana na zavatra sahaza fa zao
zavatra ny men'andriamanitra maimay foana tsy niankina tamin'ilay nontolorana fa niankina manokana tamin'ilay mpanome zay mahafahasoavana ny fahasoavana niankina mahadiodio fotsiny amin'ilay mpanome lay mpanome aza mety tsy nahitanao akory raha mitendry hoe grâce présidentielle mety manome grâce ny président fa tsy fantany avokoa re olana azo grâce rehetra ao am-ponja tsy miankina mihitsy amin'ilay olona tolorana fa raha miankina amin'ilay tolorana lay izy de tsy grâce tsony fa karama zany no zany de zao nomen'andriamanitra famelan-kelo ka maimaimpona isika de inona ny heviny ry afaka malala nda ho arahino aza isan'izay tsy mino o Jesoa tamin'ny Tomasy fa mino inona mino an' Jesoa tompo sy mpamonjy anao mino ny fanamarinana nomenanao tao amin'ny azo fijaliana mino ny fitiavan'andriamanitra anao fa ny faharoa afaka malala ny akon'ilay fahasoavana izay iainantsika de ny zavatra andrasan'andriamanitra de ny finoana fa ny faharoa avako malala ny zavatra andrasan'andriamanitra koa de zao fizorana amin'ny fahamasinana ny fanamarinana nataon'andriamanitra fa ny fizorantsika amin'ny fahamasinana kosa misy asan'olombelona ry avako malala misy asan'olombelona no amarin'andriamanitra isika de nampitoerina ety anatintsika ny fanahiny fa misy kosa zavatra ataotsika ho mariky ny fitombona misy toetrany zanak'andriamanitra tokony ataotsika tsy mitombo amin'ny fahamasinana ianao raha tsy mandalina ny tenin'andriamanitra tsy mizotra ho amin'ny fahamasinana ianao raha tsy liana amin'ny fiaraha-mivavaka tsy mitombo amin'ny fahamasinana ianao raha tsy liana amin'ny fandalinana ny finoana ny fitiavanamana tsy liana amin'ny fijogona vavolombelona ianao raha tsy mamany olam-piarahamonina maro samihafa am'izay ilazan'ny baiboly azy hoy itsika manao hoe ny fahamasinana ny fizorantsika ho amin'ny fahamasinana de ateraky ny fahasoavana lavaka malala ny olana ngena tonga ny Martin Luther nanda reo fomba mpivahana maro samihafa talohan'ny fanitsipivavahana zay efa taloha zany fa mihoatra lavitra noho itsika ary nandray niavatsika katolika amin'ny lafiny zavatra maro samihafa fa nanotoriteny ny papa farany teo fotsiny ara de mitoriteny ny fahasoavana mazava zany tsy am'izao androna antsika zay tsony tsika no ampifandona reo fivavahana reo ny katolika sy ny protestanta zavatra endriky ivelany amin'ny lafinjahatra maro samihafa no mety ho elanelana sisy raha oarina amin'ireo ataontsika hoe leader zay ao anatin'ny fiangonana katolika romanina naiza nety Madagasikara raha moa de mahita an'izany tsika ho tsika manao hoe ny fahasoavana de zao matetika nampifandona Luther tamin'ny fiangonana tany aloha tany de zao momba ny atao hoe asa lasa alohan'ny fahasoavana le asa de zay no nahitsy ny Martin Luther hoe tsia tsy zay no izy fa ny fahasoavana ny finoana aloha vo asa zany ravako malala mampahery anao ary iezaka ho amin'ny fahamasinana ny olona no amarin'Andriamanitra ka no amasin'Andriamanitra de manohy ny azakazaky ny fahamasinana trany zay mahatonga atsika nge tsy terena intsony mifady aniny tsisy olona terena mifady aniny zany fa ny fahatserovatenanao no mahatonga anao manamasina ny tenanao mangina ka mifady anina ianao tsisy mahalala an'izany akory aza indraindray ianao sy ny tompo no mahalala an'izany Jesosy aza ny teny manao hoe rehefa mifady anina ianareo de aza atao hoe hita akory anao sy Andriamanitra zany asehoy fa mizotra ho amin'ny fahamasinana ianao sy Andriamanitra no mafantatra an'izany na ny fanaovana rakitra io na ny fanaovana adidy io na ny fanaovana fafolo-karena io na zany rehetra dia fizoranao amin'ny fahamasinana ianao sy Andriamanitra ihany no mahalala an'izany tsy mila deradery zany ho Jesosy anao sy Andriamanitra zany ianao mizotra maka amin'ny fahamasinana Andriamanitra mizotra ho amin'ny fahamasinana trany ny olona mahatsiaro ny fahasoavana de te hizotra andalina ny lalana maka amin'Andriamanitra fanaran'Andriamanitra zay no antsoina lalana ny fahamasinana iny ry avako malala nahoana de misy fifehezantena misy fanafoana tena mihitsy ara tsy hoe mba hamonjenanao iny ianao efa voavonjy ianao efa no amarinina ianao efa no amasinina fa izao lalan'ny olona maka amin'ny fanamasina tena fa ny fahatelo ry avako malala ho tsika manao hoe inona ny valitena andrasan'Andriamanitra mino sika mizotra ho amin'ny fahamasinana atsika ka afaka mijoro vavolombelona fa ny fahatelo ry avako malala ny zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika dia ny fahafoizana ho an'Andriamanitra
tsy kisendrasendra raha ohatra ka miteny paoly manao hoe ny fahasoavan'andriamanitra mahatoy izao a dia adikany olona mandrakarivo zay hoe fitahiana eny tokoa fitahiana daholo zany rehetra zany de ny akony de zao ry avako malala tokony ho toetra ny mpino ny fahafoizana raha misy mpino mahatsiaro ny fahasoavan'andriamanitra de tokony ho manana ny toetra mahafoy ho an'andriamanitra izy ary manana toetra mahafoy ho an'ny hafa izy satria izy no tanan'andriamanitra izy no tongotr'andriamanitra izy no mpiara-miasa amin'andriamanitra de tsy misaraka amin'ny antsoina hoe fahatsapana ny fahasoavana tsy misaraka amin'ny hoe fandraisana ny fahasoavana ny fahafoizana hoy paoly manao hoe fahasoavana ny namonjena anareo de tsy avy amin'ny asa zany fandrao isy reare fa asany sika voaforona mba hanao asa tsara voaforona mba ahafoy voaforona mba hanao zavatra hanao asa tsara hanome ho an'ny hafa afako malala eo zany mpino nasehontsika ny famaritana ny fahasoavana raka ny Efesiana fa ino ny andrasan'andriamanitra amintsika aza atao hoe nandray fahasoavana ianao nefa tsy miraharaha mihitsy ny fahamasinan'andriamanitra aza atao hoe nandray fahasoavana ianao nefa tsy mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy akory aza atao hoe nandray fahasoavana ianao nefa mihirimbelona tsy mizara hoy Jesosy ary izay no nahatonga ireo ataontsika hoe levita nandalo fotsiny ilay marary avy any Jeriko ilay naratra ny enjehin'ny olona nratrain'ireo fahavalo atsika firanjaraky ny liko nandalo fotsiny izy ireo satria tsy zanaky ny fahasoavana ny olona zanaky ny lalàna de mandrakariva manilika exclusifa ho nareo miteny frantsay tsy miraharaha tsy manahitra azy zany fa ny kristianina manana fisokafana no ny herin'ny fahasoavana de manana fo mangoraka ary fo mizara reafako malala mampahirenao ara satria zanaky ny fahasoavana tahaka ny Paoly ianao de mandehana tahaka izany koa lavakasika tompoampisoranao zay fa mazava aminay ny fahasoavanao ny fahasoavana de izay afaka manatona anao mivavaka aminao mibebaka aminao mandray anao fahasoavana de izay mahatsiaro manokana raha teo koa fa efa no amarininao ary itokisanao ka menao asa de to aminao ino to aminao anampitiavana to aminao izara to aminao anome indrindra to aminao aza iara-miasa aminao de aoka anapako amin'ny tokantranonay tsiray avy Jesosy ny fahasoavanao ny fifalianao ary mampahirezanay hitoetra mandrakariva ny fahasoavana de ataovy zanaky ny fahasoavana koa ny mpiray tanindrazana aminay tsy misy hoe manatona anao raha tsy anao Andriamanitra no mitoazana lan Jesosy zanakao de jereo ny tanindrazanay tompo mipiny rehetra tehirizo am'izany fifalianao amin'ny fahasoavana izany misaotra Jesosy amen